Mitoy ny asa fampidirana rano fisotro madio amina toerana sarodalana eto amin'ny nosy izay tanterahany fikambanana ONG Madagascar Development Fund na ny MDF ny herinandro lasa teo dia tao amin'ny faritra Vakinankaratra ny marimarina kokoa dia taovina ny karena no nananokana fototra afotrasa ny avy amin'ny fikambanana izany. Hita soritra ny fiovan'ny fiainam-ponina ao amin'ny tanàna Ambohipe, commune Vinanikarena, faritra Vakinankaratra. Raha nanao dia tongotra 20 minitra izy ireo teo aloha natsaka rano dia efa eo ambaravarana kosa ankehitriny misy mipompo fatsakana izay naoriny MDF ary novatsiany Hudson Foundation vola mitentina efatrety sy 4 tapitrisa ariary. Notokanany MDF ny talata 20 Mey lasa teo izany fototra afotrasa iombonan'izany ka nanotrina azy ny Andriamatoa Brian Donaldson mivady ny solotena fitondram-panjakana ny tarihan'ny lehiben'ny faritra Andrianjanaka Mandrindra Albert. Mba fandroso tanteraka tokoa ity faritra Vakinankaratra izay misy antsika ity. Tsy ho izao izay niainantsika taloha no iainantsika amin'ny manaraka. Fa namby izay tsy tao apetraka izay ary tokony toetra ao anatin'ny fosiny sanitsaray avy. Ametraka an'izay ao anatintsika isika dia mieritreritra ny hoe tsy hitovy amin'izao iainantsika izao intsony no fiainantsika amin'ny manaraka. Afaka tanteraka anatin'ny sainao sy ny ankonanao eo anivon'ny zanakao sy ny mpiara-monina aminao izay toetrana izay mba ahafahantsika tokoa misokatra amin'izany ataontsika hoe fampandrosoana sy fivoarana izany. Mazava ny tanjony tetika asa apetraky ny MDF ny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny hanatsarana ny fiainam-ponina andavanandro sy adina amin'ireo karazana aretina teraky ny fisotroana rano tsy madio avy eny Tambara sy ny loharano tsy azo antoka.